Faly miarahabantsika rehetra ry rahavavy sy anadahy izay miheno manonona ny fahatsaran'ny tompo sy ny fiadanany hanjaka sy hanapaka hatrany ao anivon'ny tokantranonao tokoa ny izany fiadanana sy ny fahatsarana izany. Amen. Halleluja. Androany 10e jour ny fifadia-kanina izay niraisantsika ho an'ny mpikambana sy ny rehetra fantatra mantsy fa ny kristiana rehetra mihitsy rehefa na izy mamarana ny taona na izy iandohany taona dia miditra amin'izay hoe vavaka sy fifadia-kanina izay avokoa ny kristiana, izay tsisy maharatsy azy satria Jesosy tenany aza ny aina tao anatin'izany hoe vavaka sy fifadia-kanina izany. Ka ny mpikambana tesy diso anjara tamin'ny amin'izany koa nomeny tompo fahafahana nanatanteraka izany ka efa tonga tato amin'ny page avokoa ny fizarana nanomboka tany amin'ny fiandohany izay fifadia-kanina izay ka hatramin'ny androany 10e jour izao izay saorana tompo ny nanomezany antsika hery na fahatsika ny atrika izany ary hatramin'izao mbola feno hery tsara ary mbola tsy te-hijanona mihitsy fa anohy foana anohy hatrany foana dia ny hoe saorana azy satria dia misy hery hafa mihitsy no omeny tompo ho an'ny olona izay mahony tena manomby ny nofiny amin'izany fifadia-kanina izany. Satria moa raha mifadanina dia rehefa tsy misakafo ny nofo dia mila misakafo ny fanahintsika ka eto dia hitondra an'izay anjara-birika izay koa hitondra ny hoe sakafo ny fanahintsika ao anatin'izao fifadia-kanina izao sady amin'ity andro ny 10e jour ny fifadia-kanina ity. Famelohany andrenesantsika ilay teny dia tsara raha sitraka ao raha mety aminao dia hiaraka hivavaka aloha tsika izay vao mandinika sy mamaky izany teny izany. Ndao ary ary hivavaka. Halleluja. Ray masina tsara indrindra, rainay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ianao, makasitraka anao feno izay tompo fa nomenao anay indray ny fotoana ahafahanay indray mifakandre mifampizara amin'ny analan'ny teninao, misaotra anao hatrany fa mbola finosinao hery, mbola omenao hery hatrany izahay rehetra mbola afaka miaina tsara ara-dalàna nefa dia tsy misakafo. Misaotra indrindra tompo fa teny hoe tsy ny mofo ihany tokoa no novelomanay fa ny teny rehetra izay lohaka ny vavanao, ny fanahy masonao mitondra hery ety anatinay, ny herinao izay tsy maty ao anatinay, tsy lany amamina fa manenika ny tenanay hatrany. Misaotra Andriamanitra. Ankehitriny izay dia rehefa tsy misakafo ny nofinay dia ny fanahinay mila misakafo amin'ny alalan'ny teninao ka ny tiany tenako ataonao fitaovana hitondra izany teny izany dia mangataka ny fanahy masonao hiara-hiasa amiko eto. Izy no hitondra ny teny any amin'ny sofin'ireto olona izay menao fahafahana handre eto hanokatra ny ritsim-pandrenesana izy ary hanokatra ny foamam-panahy mba ho mpakatao ny teny ny rehetra na ny tenako aza mba tsy hisy hiala-maina izay rehetra fa handray izay teny indray izay hoentina ampaherezana ny fanana eto androany amin'ny hoe sakafo ny fanahy izany tokoa dia mba hahazo ny sakafo sahaza azy avy ny tsirairay avy ka mitenena tompo fa indreto izahay vonina handre ny amin'ny teninao ka makasitraka sahady ary ho atombokako amin'ny anala ny anaranao Jesosy ity fizarana ity. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Ndao jerevantsika amin'ny Baiboly ao amin'ny Baiboly avadikanao ao amin'ny bokin'ny Ezra toko fahavalo dia amin'ny andininy faharaiky amby roapolo. Ezra toko fahavalo dia andininy faharaiky amby roapolo. Dia vakitsika ny teny rehefa hitanao ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niantso andro fifadia-kanina aho teo amorony ony ahava hampahorinay tena eo anatrehan'Andriamanitray mba hangataka azy ahalavorary ny dianay sy ny any vady aman-janakay ary ny biby fiompinay rehetra. Amen. Amen. Foy dia foy ny teny
nefa inoko fa iresaka antsika indray ny tompo manoloana ny teniny. Satria sika rehetra tokoa dia ao anatin'izay fifadia-kanina izay ary araky ny efa nilazaina teo ihany koa dia maro amin'ny kristianina no miara-miombona amin'izany hoe fifadia-kanina izany, fiandohan'ny taona sy ny namaranana ny taona dia tsy hanaina amin'ny hoe fifadia-kanina izany taona izany, satria sika izao ato anatin'ity taona vaovao 2023 ity ary volana janvier, fiandohan'ny volana, fiandohan'ny taona, tena tsara fanomboana ho antsika rehetra izay mahony tena niditra ao anatin'izany hoe vavaka sy fifadia-kanina izany. Eto moa dia ny hanina no voalaza hoe fadiana, fa rehefa mifady hanina ny olona, indrindra isika kristiana izay manatanteraka an'izany, dia maro be ny zavatra azo fadiana mba hahatonga anao tena hifandray amin'ilay tomponao. Dia eto zany dia hoe ny fanahy no hovokisana amin'ny alalan'ny teniny, satria ny sakafo nofo tsy hoaninao. Dia eto dia ozy ny ten'Andriamanitra vakintsika teo hoe ny antso andro fifadia-kanina hozy izy teo amoron'ny ony ahava hampahorinay ny tena eo anatren'Andriamanitray. Halleluja. Zany fampahoriana tena ny fifadia-kanina raha ny fijery satria ny sakafo moa zany dia raha ny tokony ho izy dia tokony misakafo maraina, atoandro, hariva, fa eto dia ampahoriana indray zany ty tena ty fa satria te hiatrika an'Andriamanitra, te hiona amin'Andriamanitra sika dia amin'ny analan'izay fifadia-kanina zany akory tsy midika hoe tsy miona aminy zany satria voko be, fa fantatratsika fa ny fahavokisana indraindray tsy mba hahavitana ninninna, tsy misy asa vitanao zany inoko fa ianao moa rehefa hoe tena hoe voko zay ianao dia inoko fa tsy mahavita ninninna tokoa ary tonde kamoka na dia ataoko hoe iona sy anatona an'Andriamanitra raha amin'izany tsy ho vitanao, fa mahatsara antsika ny miditra ao anatin'izay hoe fampahoriana tena zay amin'ny hoe tsy fisakafoanany nofo fa manatona an'Andriamanitra, satria maninona misy zavatra angatahana. Raha ny teniny vakiana teo aloha zany zao dia hoe angataka azy ozy izy mba hahalavorary ny dia, satria raha ny teny teo hoe amin'ny volana janvier tokoa isika io, ato anatin'ny volana janvier tsika izay fiandohan'ny taona, lavitra ny lalana, mbola misy 12 volana zany hiainako sy hiainanao eto amin'ity tany lalovantsika ity, ka tiantsika ho lavorary ve zany diantsika zany? Tianao mba ho tanterahan'Andriamanitra ve ny sitrapony aminao amin'ity taona ity? Ka izay indrindra no antony hoe mifampahoriana nofo ato anatin'izao fifadia-kanina izao fa satria mangataka amin'ny tompontsika mba ho lavorary ny diantsika amin'ny androm-piainantsika rehetra izay mbola hanomezana antsika hiaina amin'ity ambanin'ny masoandro ity zany. Tsy ny diantsika rery fa be ny akohonanao vady aman-janaka ao raha efa manana vady aman-janaka ianao, dia izany ny biby fiompy, ny zavatra ompiana, zavatra fananana, ny mombamomba anao rehetra mba hisy fiarovana sy ny sisa rehetra, tena hoe misy antony izay koa zany ny tsara fantariny hoe matoa no mifady hanina, tsy okoriny hoe ndeha ampahoritena fotsiny fa mba fantaro ny antony hoe inona no nahatonga anao an'ilay fifadia-kanina, ary fangatahan-javatra mba tiana hoe ilainao ho hiainanao eo amin'ny fiainanao koa ve ny anton'ilay fifadia-kanina sa tena misy antony manokana. Fantarinao foana zany zavatra rehetra atao rehefa te hiona amin'Andriamanitra ianao, tsy manao hoe manao ny hafa dia mba hanao koa aho, satria hono mifady hanina amin'ny fiangonana ary dia mba hifady koa aho mba hangataka amin'ny tompoko, raha vao sahalan'ny hoe fangalana tahaka ohatran'izay dia tsy izy, fa tena ny tompony maniraka anao ary manendry anao mba hanatanteraka an'izany, satria tiany ho lavorary ny dianao, fa izy aloha mangataka any aminao izy mba ahony tena ianao, mahafohy fotoana ianao, mampahory ny nofinao ianao, andeha anatona azy hiresaka aminy mba hangataka ny fahalavorariana ny zavatra rehetra ho ataonao amin'ity taona 2023 ity. Ary mba ho tsara dia avokoa na ny fiainany vady aman-janaka ao, ny mombamomba, ny velom-ponao, ny fiainanao, izay rehetra hataonao. Dia mila
fahonona tena amin'izany hoe vavaka sy fifadia-kanina zany. Za mino fa itsika rehetra izay niara-ny ombona amin'izany hoe vavaka sy fifadia-kanina mpiandohany ity taona ity zao dia za matoky fa Andriamanitra marina amin'ny teny io Andriamanitra io ary hitantsika raha ny soratra eto izy hoe mba hangataka azy ahalehibe, zany hoe amin'Andriamanitra mihitsy no miadrese ny fifadia-kanina izay ataontsika fampahoriana ny nofo, mba hoe hiatefany amin'Andriamanitra, mba hivantana any amin'Andriamanitra ny zavatra atao dia mila mampahoriana ny nofo aloha zany. Tsy hoe ory dia ohatrany ahoana moa zany, raha ho antsika izay fampiaina manao an'izany fifadia-kanina zany dia hita fa tsy fampahoriana ilay izy, fa tena be dia be aza ny tombontsoa azo ao anatin'izany hoe fifadia-kanina izany. Ny hanina ny tsy hohaninao fa na ny toe-pahasalamanao inge ara-dalàna mihitsy ny vavonao, satria indraindray koa mba misy fotoana koa mba miato kely reny sakafo reny fa tsy dia isan'andro loatra dia mihinana foana lasa misy tsy fahasalamana koa avy eo, fa be dia be ny tombontsoa azo anatin'ilay fifadia-kanina, fa tsy any amin'ilay tombontsoa azo amin'ilay nofonao zany fa ny asan'ny tompo, satria tena mila fahatanterana ny asa zay namenatsika, napetraka amintsika ho entina mamakivaky an'ity taona ity, ka mba ho lavorary zany, ho tanteraka amin'ny sakany sy andavany zany amin'ity taona ity dia mialohan'ny handeha dia manatona an'Andriamanitra, manatona azy amin'ny fampahoriana ny nofo, mivavaka mangataka mba ho lavorary ny ity, mba ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra izay antony manokana nitehirizana azy ianao amin'ity tany ity. Mba sitraka loatra ve ny hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eto amin'ity tany ity noho ny aminao, satria misy fanekenao, misy fankatoavanao, dia rehefa manaiky ianao dia sady niditra amin'ilay hoe fampahoriana ny nofo, andeha hanatrika an'Andriamanitra, andeha hahony tena, andeha hanombo ny nofo, andeha hanaika hametrahany indray ny asa rehetra izay ampanaovina antsika amin'ity taona ity. Fantan'ny tompo loatra fa maro loatra ny asa izay efa miandry anao, izany mahatonga anazy napiditra anao, nanome hery ianao, nidiranao ao anatin'izao fifadia-kanina izao, mba hahatonga ny hoe ho tanteraka tokoa ilay diantsika zany, ho tanteraka ilay antony ilanantsika eto. Matoa nampitombona ny taona dia misy antony zany ao, tsy hoe nohony amin'ny sakafo sy nohony amin'izay zavatra hery ananantsika dia tena mbola velona hatrany-hatranytsika ary mbola afaka mirizarizy ety amin'ity fiainana ity, fa zao misy antony manokana avy amin'Andriamanitra, ny antony mbola nitehirizana antsika ka nanomena tombom-pahafahana sy tombom-piainana, tombo-taona ahafahantsika mivahiny eto amin'ity ambany masoandro ity zany. Ka ho anao ry havako isany, ho an'izay nanombo ny tenany tao anatin'izao fifadia-kanina izao dia za miteny ianao fa ataon'ny tompo ho tanteraka sy ho lavorary ny dianao rehetrarehetra na inona dia ho tanterahan'ny tompo avokoa izany ho anao sy ny vady aman-janakao. Raha tsy mbola manambady aman-janaka ianao, ho anao sy ny ankohonanao izay manodidididinanao rehetra, ny velom-ponao, ny asanao izay rehetra ataonao, rehefa nisy première pas nataonao tany aminao tany dia eo koa ny tompo fa hahatanteraka an'izany rehetra zany. Tatsika fa ny fiandohan'ny volana dia mitovy amin'ilay hoe ohatrany hoe manomboka manorina fiainana ianao, manomboka ny fiandohan'ny volana teo fa fiandohan'ilay nataonao amin'izay fifadia-kanina nataonao izay dia salany hoe manomboka fambolena eo amin'ny fiainanao, satria andeha hisiry ianao mandritra ny 1 volana, andeha hisiry hamokatra ianao, dia salany hoe fampitsiriana ny fidiranao tato anatin'ny fiandohan'ny taona amin'izao fifadia-kanina izao, ka tsy veromaina ny fahafoizanao ny sakafonao, fahafoizanao ny fotoananao, fampahorianao ny nofinao nataonao tamin'ity fiandohan'ny taona ity. Za miteny ianao fa tsy veromaina izany. Dia hitantsika fa raha jerevantsika raha amin'ny tenin'Andriamanitra eo ambanimbany eo, dinganitsika fotsiny eo amin'ny 17 raha dia rehefa nanao ny fifadia-kanina ny tenin'Andriamanitra moa dia mavaky isika amin'ny anaran'i Jesosy, Ezra 4:7, 17 amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny fatihanina izahay ka nangataka izany tamin'Andriamanitray dia
ny haino anay izy lehibe. Halleloia. Mazava be ny ten'Andriamanitra. Rehefa nivady hanina tokoa isika rehetra dia zao rehefa nangataka antsika dia henoin'Andriamanitra ny feombavaka sika zay rehetra nangatasika nandritra ny fifadia-kanina, nataontsika tao anatin'ny fifadia-kanina dia mahazo manantena ianao, mahazo mino ianao fa efa nohenoin'Andriamanitra avokoa zay rehetra nangatahinao na ny teneninao, na io momba ny tenanao, na io momba ny ankonanao, na io momba ny mpiara-mivavaka aminao, na io momba ny firenenao, na io momba ny zay rehetra manodidina anao ka notononinao tao anatin'ny vavaka sy fifadia-kanina dia ny teny eto ny ten'Andriamanitra hoe nohenoiny ny fangatahantsika rehetra. Dia ampitombo ny ara-pananao ianao amin'ity taona ity. Dia hitombo ianao milafy ny fiainam-panahinao satria somary tsy dia nisy fitombony zany tamin'ny taona lasa iny fa amin'ity taona ity ho hitanao tsara fa tsara fiatomboana ity volana ity nanomboanao ny tenanao tato anatin'ny fifadia-kanina fa ho hitanao tsara ny fitomboanao amin'ny ara-panahinao io. Sahala nandevim-bo ianao zany zao dia hitsiry io voana levinao io tsy maintsy mipongatra tao io mitsiry io lasa tena hita hoe sady mitsiry tsara, maintso tsara, avy eo mamoa tsara, mba hitango vokatra noho ny amiko sy aminao Andriamanitra. Zany azahoan'Andriamanitra tombony zany ny fisisika satria hisy vokatra indray hiditra ny fanjakany lanitra noho ny nataoko sy ny nataonao izany. Ka mampahery antsika rehetra zay nanao an'izao fifadia-kanina izao sy ny mbola hanao satria araka ny tenena teo hoe maro amin'ny kristianina no manatanteraka toy izao mba ahafahan'Andriamanitra tena hiasa ankalalahana eo amin'ilay olona iray dia ny fanomboana nofo idirana amin'izao vavaka sy fifadia-kanina izao dia hampahery anao Atiko ianao ahery amin'izao fiainana zao. Misy ten'Andriamanitra ao amin'ny 1 Korintiana toko 2:10 azafady 2:11 1 Korintiana 16 13 14. Ya 1 Korintiana 16 13 14 amin'ny anaran'i Jesosy jerevantsika izay teny izay voavakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana aoka hitomban-dahy mahery. Amen. Zany ara ravavy anadao zany ten'Andriamanitra amintsika sy ianao. Andao hitoetra tsara ato amin'Andriamanitra, andao hitoetra amin'ny finoana azy ary aoka tena hahery isika rehetra ho tomban-dahy matanjaka mihitsy. Na vehivavy ianao dia atao ohatra ny fiompianan-dehilahy matanjaka sy marefurefo sy mora malemilemy, tsy zany herina angonina tato anatin'ny fifadia-kanina. Andao ozy ny ten'Andriamanitra miambenina ianareo, andao hiambina nomena antsika zao ny hery hoentina andeha fa ny fahavalony tsy faly amintsika izy ka zao andao hiambina tsara antsika ary andao hitoetra tsara ato amin'ny finoana an'Andriamanitra. Aza mety ho voahozongozona ny finoana efa ao anatinao, aza vela ho voahozongozona ny zavatra maro samihafa amin'ity fiainana ity. Tomoera tsara amin'ny finoana izaho sy ianao. Efa mino an Jesosy Kristy ilay teo amin'ny hazo fijaliana ianao, efa mino an'izany ianao, aza mety voahozongozona intsony zany ary aoka hanana hery hafa misy ianao, zany hoe tomban-dahy zany tsy mody zany matanjaka zany. Fa misy koa nefa no ny lehilahy malemilemy fa izy lehilahy fotsiny ohatran'ny manao fiompianan-behivavy, fa eto na lana vavy dia tenena aoka ho tomban-dahy. Mila mahery tsika ary mila manana ny hery ny faherezana avy amin'Andriamanitra. Izay nge nahatonga antsika nanao an'izao fifadia-kanina zao satria nisy hery nangonina ato, nisy hery azo tsika tato dia io entsika mamakivaky ny taona rehetra. Tena sara fiatomboana ny zavatra nataonao, ny fampahorianao ny nofinao, fampahorianao ny tenanao satria handeha lavitra ianao. Tsy ory akoriny io, ory fotsiny sakafo tsy nihinana ny nofinao fa mifananao kosa natanjaka na hery ary velombelona mitsy mifananao zao. Ary mampitehitena aza mijanona mihitsy manana ianao fandamina-potoana amin'ny andronao hoe anatin'ny herinandro isaky ny zao dia mivady hanina alaminy
Mahaiza mandamina any amin'izany ianao. Tsy hoe tamin'ity fotsiny dia tapitra zay, tohizo foana ny fifadia-kanina. Ary rehefa mikasika ianao ny fanahy masina, avy dia ataovy. Hoe amin'izao fahatana ohatran'izao na mety misy olona any mila vavaka ataonao amin'ny fifadia-kanina, alefaso. Mahaiza koa mihaino ny feon'ny fanahy, fitaritan'ny fanahy masina ao anatin'ilay izy. Fa ho hitanao tsara ny fahombiazana rehetra, lavorary avokoa izay rehetra atao. Satria manina, satria moa eo amin'ilay hoe tsy fisakafoanana iny, malady mare feo zay ianao, feon'Andriamanitra eo ny feon'ny satria ny fanahy masina no ampitomboinao anatin'ny fifadia-kanina dia mihena ny nofonao zany, tsy mena hana izy dia tena mihetry tena mihendanja misy ilay asan'ny nofo zany dia ny ara-panandro no mitombo dia malady mare. Malaky maheno feon'Andriamanitra zay mahatonga hoe manatrika an'Andriamanitra, manatona an'Andriamanitra rehefa mifatanana. Hatria hiheno azy. Dia zareo rehefa malaky maheno feo fanahy masina dia fantatra hoe rehefa mibaiko anao, rehefa maniraka anao, andehanao an'izany fifadia-kanina zany dia atao. Aza miandry olona entana, aza miandry mpitarika hitarika anao andao fahatanana, aza miandry ny pastera na ny fiangonana hoe mila miaraka manao an'izay zay vao anao fa nahagy anao ary ianao rery, na tsisy mahalala, ianao sy Jesosy fotsiny tohizo. Zareo fa nanangona heritsika zao tao anatin'izany fifadia-kanina firan'izay fa zao raha varimbarina ianao dia lefo zay, tsy ao tsony zay. Fa mila mitombo zany hoe mitohizo ilay izy zany. Mety hoe tsy mifanesisesy tsony ilay fifadia-kanina ataonao fa mety hoe amin'ny andro hafa koa fanelanelana asianao fanelanelana azafady, asio fanelanelana zany ilay izy dia ho hitanao tsara. Zany hoe tohizo foana zany ilay fifadia-kanina. Ka te hampahery antsika rehetra eto ny teny miambena hatrany ary ndao hitoetra tsara ato amin'i Jesosy tsika. Aoka ny finoana hitoetra tsara. Rehefa maro-potitra tsara io finoana io tsy voasongosina ny zavatra maro samihafa, na io olana, na io karazana fahasarotam-piainana. Efa raha mahita ny fahasarotan'ny fiainana ankehitriny tsy mahavoasongosina anao io, tsy mampilatsaka anao io, fa vao maika plus io misy plus anao mijoro, plus anao tena mitia manatona manakaiky an'Andriamanitra. Zany no ataovy zany. Tanteraka ary lavorary tokoa ny ataonao rehefa manatona manakaiky an'Andriamanitra isan'andro ianao. Ary tsy vitany manakaiky fa tena monina, miara-monina amin'Andriamanitra zay le tena izy zay. Ary na eo moa ny hitantsika ny firariso izay ny sofintsika rehetra ireny rehefa tonga ny taona vaovao dia nga tsy firariso ny renesitsika fa atao ahoana ny fomba hatanterahany ireny. Raha ohatra ka tsika tsy mivonimbonina manatona an'Andriamanitra, miasa manina, makatozy rehetra mpanaovina. Zay ny ahitanao ny vokatry ny firariso izay nitononona taminao. Ka andao ary tomban-dahy daholo. Andao ho lehilahy fietsika daholo, ho lehilahy matanjaka daholo. Mahatonga moa ny lehilahy natao fanoharana tamin'izy fa tsy niteny izy hoe aoka ho vehivavy maherinareo. Fa hozy izy hoe hitomban-dahy hozy izy, lehilahy eto ny resaka tena hoharina ohatran'ny lehilahy zany ny vehivavy koa dia afaka matanjaka tsara ny mila manana ny herin'ny faherezana. Herin'ny faherezana. Mila maheritsika. Zay mahatonga antsika mifampahery ohatr'izao. Mba tsy ianao ho hitan'ny tompo ianao reradreraka dia mampiasa olona izy ndeha hiteny aminao. Aoka ho tomban-dahy. Mitraka, aza ketraketraka ny fiainana. Aza mitomany, aza mitoloky. Plus ny olana be da be, plus ianao manatona misimisy kokoa an'Andriamanitra. Tena eo tongotra ny tompo foana. Mitomboa amin'ny fiainam-bavaka, mitomboa amin'ny famakiana baiboly. Masotomy amin'izany ianao. Masotomy ny tenin'Andriamanitra. Masotomy koa mampahery ny hafa. Ianao ampaherezin'ny tompo dia ianao koa mampahery ny hafa. Zay le hoe mahazo maimai-poana dia mizara maimai-poana. Zany hoe tena hiainao avokoa zany zavatra rehetra ataon'ny tompo dia ho hitanao ny fitohizan'ny fahalavorariany ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Tsisy miato misy zany, mitohy foana. Na tena marina taona zina ho antsika rehetra, taona ny tena fahatanterahany zavatra rehetra tokoa ny taona 2023. Rahavavy sy anadahy,
ho ahy sy ianao ity hafatra ity. Ho antsika rehetra izay niditra tao anatin'izao fifadia-kanina izao, ho antsika rehetra ny hafatra. Aoka tsy ho ketraketraka ny fiainana antsika, mahereza avokoa. Ndao mangataka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra tianao lavorary, satria misy karazan-javatra tsy azo raha sy eo amin'ny fifadia-kanina. Iny karazana iny ozy izy tsy afaka raha sy eo amin'ny fifadia-kanina. Mety lavidavitra tokoa ny lalana ka mbola misy 1 volana, dia ato ny karazana anatonanao an'Andriamanitra zany, dia ato ny fifadia-kanina. Vavaka sy fifadia-kanina. Ary maro ny sekre azo amin'io za manokana efa tena feno fijoroan'ny vavolombelona ny sekre azoko atao anatin'ny vavaka sy fifadia-kanina. Tena feno tsy ndeha ho tanisaiko aminao. Fa matoa zao afaka miteny an'izany, marina zany ary io Jesosy izay mampiteny ahetony ho vavolombelona amin'izany. Misy hery azontsika, misy tombotsoa maro be azo atao anatin'ny fifadia-kanina. Azo dia faly mihinan-kanina lava, ataovy mianto kely andra indray, ary aza miandry etan'ny olona averiko foana zay, aza miandry etan'ny mpitarika anao ianao vao anao an'izany. Ianao ne mahazo tombotsoa amin'ilay izy fa tsy ilay olona mitarika. Angataka zavatra ozy izy miantso andro fifadia-kanina mba ho lavorary ny dia mandritry ny 1 volana, ho lavorary ny dia sika rehetrarehetra, hatramin'ny vady aman-janaka, lavorary avokoa ny mpianatra tafita amin'ny fianarana, arovan'ny loza tsy tratratry ny zava-poana, ny zavatry ny velam-pandriky ny devoly ny akohonana mandritry ny 1 volana, atao vao ameninao aminao zany. Ino izany teny zany? Tsy haiko fa betsaka atao poky ny ampahery anao raha vavy sy anadao. Te ampahery ianao Tsy resy ianao fa mpandresy ianao. Matoa ianao tonga ato amin'ity taona vaovao ity, mpandresy ianao zany. Ary mihoatra noho ny fandresena azonao hatramin'izay no ataon'ny Tompo aminao amin'ity taona ity. Raha maninona? Raha mahanatona ny Tompo foana, raha mahombona ny tenanao amin'ny Tompo ianao, raha tena manatona manakaiky an'Andriamanitra isanandro ianao. Eto dia isanandro fa tsy isaky ny amin'ny fotoana Alahady. Tsy malaza zavatra ny isaky ny Alahady. Tsy indram-pandeha isan-kerinandro ianao no mitady an'Andriamanitra na manatona azy, fa isanandro. Dia ho tanteran'Andriamanitra ny fahalavorary ny zavatra rehetra tianao atao, ny fiampiainanao ray manontolo raisin'i Jesosy an-tanana izany. Fa tsotra aloha dia ny fanekenao, ny fidiranao misimisy kokoa atao amin'Andriamanitra. Ary rehefa manao dia tena manao, aza mipetrapetraka, aza varimbariana. Betabe ny zavatra mahavariana amin'iraiky ty fiainana ity fa aza mety lavon'izany ny fiainana, ny fotoananao, ny oranao, aza mety lavon'izany. Mahereza raha avako izany. Mahereza lavitra ny lalantsika io mbola misy 1 volana. Ny rariko ahitanao indray amin'ny herintaona toy izao dia hiresaka aminao indray. Ampahery ianao eto indray amin'ny anaran'i Jesosy. Ampahery ianao indray amin'ny herintaona toy izao. Tiako ianareo rehetra mandre amin'izao fotoana izao io no mbola ho ampaherezina koa, mihoatra lavitra ny fampiherezana ny Tompo androany no ataony amintsika sy ianao indray amin'ny herintaona toy izao. Tsy ho maty ianao fa ho velona. Ahery ianao fa tsy malemy. Hatanjaka hatrany ianao. Ho tomban-dahy ianao. Aoka ny herin'ny faherezana ao anatinao mandrakariva. Raha renim-pianakaviana na ray-pianakaviana ianao mijoroa fa lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra ianao. Aoka tena ho loha-pitarika anio akonanao izay nomeny Tompo anao io ianao. Na fiangonana taritinao, na inona napetraka ny Tompo lohany eo amin'ny plasy misy ianao. Aoka hijoro ianao. Mitandrema tsara. Aorenao amin'ny Tompo ny akonanao, aoreny toetra ato amin'ny Tompo ny akonanao rehetra. Tian'i Jesosy ianao, tian'i Jesosy tsika rehetra, tena tiantsika. Tsy resaka fotsiny fa tena tian'Andriamanitra. Dao hivavakary. Ray masina tsara indrindra, misaotra anao izahay eny amin'izany teny hafatra ao izany. Tena fantatro ary tsampako ny fitiavanao anay Andriamanitra, ary fantatra fa be da be tokoa ny zavatra ho ampanaovinao anay amin'ity
taona vaovao ity, manomboka an'izao volan'izao zahay, manomboka izao taona zao zahay, nampidirinao ny fampahoriana ny tenanay sy ny nofinay tato anatin'izao fifadia-kanina zao, satria misy zavatra miandry anay ao aorianan'izao fotoana izao, misy zavatra maro miandry anay ao, ka tiana ho tanterana ho lavorary zany. Jesosy zay mahatonga anay nomenao hery nanatanteraka izao fifadia-kanina zao. Reto andravaviko sy ny anadahako, ny ara-niombona tao anatin'izany, na atao anatin'ny fikambanana, na nivela amin'ny fikambanana rehefa kristianina, ka nahatokatena, na naontena, na natanteraka izany Jesosy, tsisy ho verimainy zany. Ho tanterana ho lavorary avokoa ny asany tsirairay avy, ny vady aman-janaka ny tsirairay avy. Amin'ny herintaona toy izao zay Jesosy ho ampaherezina mihoatra noho izao indray, manantena fa velonaina avokoa zay rehetra to. Ary meo anay ny hery ny faherezana isan'andro. Aoka ivonimbonina hanana hery ny faherezana ny rehetra, ho tomban-day avokoa. Hitoetra ny finoana anao mandrakariva, ny tokantrano, ny isam-batana, fa indrindra reto olona mandre ny feo ireto Andriamanitra. Misaotra sahady, misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anala ny anaranao Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta, no anaovako sy ametrahana izany vavaka izany. Halleluja. Amen. Tahiny Tompo manokana ianao. Amen.